Mbola ao anatin'izay baolina kitra izay ihany niditra amin'ny andro faharoa tamin'ity farany herinandro ity ny fiadinan'ny tompon-takany Madagasikara ny taranja baolina kitra sokajy division voalohany nasionaly. Mbola namana Zakinoatrano no hitatitra amintsika ny famidinana ny vokatry ny lalao rehetra nandritra ity farany herinandro ity. Nisaraka atsala ronirony ekipan'ny SG Mada itasy ny Fosa Junior Elite Boeny atetsy amin'ny kanja mamasina ny sabotsy tolakandro teo nandritra ny lalao anisan'ny be mpiandry indrindra atafiditra amin'ny andro faharoa ny fiadinan'ny tompon-dakany Madagasikara taranja baolina kitra sokajy division voalohany nasionaly. Vao nanomboka 10 minitra ny lalao dia nanokatra nisa ho an'ny SG Mada itsito rehefa nisy ny tsy fankazahoana teo amin'ny vodilaran'ny Fosa Junior Elite. Narak'izay teo amin'ny minitra 50 dia nanao fahadisoana tamin'ny tsito atao anatin'ny faritry ny 40 metatra indray ny vodilaran'ny ekipa tompon-dakany Boeny ka nahazoany SG Mada penalty. Penalty izay tafiditra Tsiry Somatsara. Vao nanomboka ny fizara-potoana faharoa dia nanindry avy hatrany ny Fosa Junior aniantsika ny elanelanisa teny amin'ny solaitra be. Nisy vokan'izany teo amin'ny minitra 27 rehefa nahazo penalty ihany koa ny Fosa Junior FC, penalty izay tafiditra Badio Somatsara ihany koa. Fa kiondalana goavana teo amin'ity lalao ity nazahoany Rado vodilarana kavanan'ny SG Mada Karatramena teo amin'ny minitra 1:70. Nanomboka teo dia antaky ny arerahana ho an'ny ekipa tompon-daka lefitra itasy satria ny lalao folo. Nanomboka nanao fahadisoana matetika ireo vodilarana. Ainy santatra ny nanararoatra izany teo amin'ny minitra 7:70 rehefa nahazo coup franc tsara petraka teo amin'ny 17 metatra ity irakiraky ny Fosa Junior Elite ity. Ny fanindran-dalana tamin'io lalao natao teo Mamasina io dia nomotsan'ny ekipan'ny Knapsa Sport itasy tamin'ny 5-2 atao votovorona ny ekipan'ny FCA Ilakaka Iorombe. Androany alahady indray tany Tuliara dia resin'ny ekipan'ny SADMA Analamanga tamin'ny 2-2 tao an-tanin'ny ekipan'ny 3FB Tuliara Tsimondrefana. Ary farany tany Fianaratsoa dia voatazony Ajesay Abonglava Adsala Rainoray ny ekipan'ny Zanakala FC Matsiatrambony. Taorin'iny andro faharoa iny dia samy manana isa efatra ny ekipan'ny Knapsa Sport, Fosa Junior Elite, Zanakala FC ary ny SADMA. Manatombo amin'ny isan'ny baolina tafiditra kosa ny Knapsa Sport. Ny 17 sy 20 aprilo avy zao moa no hitohika hiditra amin'ny andro fahatelo ity fifaninanana ho an'ny sokajy division voalohany nasionaly amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Madagasikara taranja baolina kitra ity. Hitako tamin'le mpilalao zany io le mahatanora loatra ny zala tsy voatazony le roa le stratégie napetraka taminy satria nitarika 0-0 efa niteny ihany tamin'ny tao hoe misy fanamboarana azo atao fa nilatsaka ambany loatra le mpilalao sady zay koa mitambatra le avizanan'le mpilalao ako zany amin'le mahatanora ny zala dia tsy mbola voafehany zala le migerean'le match dia anankitelo zao mivoan crampe zay zany lasa hoe le zavatra mihitsy. Je pense touche le match, le ballon c'est à nous.
Mais le premier mi-temps, je pense que c'est aussi un peu l'idée de Jetmada. Il laisse nous jouer et il joue tout le temps avec le contre-attaque. C'est une idée, c'est bon. Et le premier but, tu vois, c'est parce que le joueur pense il est là, c'est communication, oui, mais c'est 1-0. Il retourne encore, il attend pour le faute de nous. Il joue comme ça, il joue comme ça, il joue comme ça. Le penalty aussi, oui. La situation est là, il tourne, mais tu restes seul comme ça. Et il n'a pas joué avec les pieds, et ce n'est pas un penalty. So, c'est 2 fautes. Peut-être c'est avec un autre avec le joueur et passe le ballon comme ça, c'est 3 possibilités en le premier mi-temps. C'est tous, mais il joue avec confiance, avec le contre-attaque, transition tout le temps. C'est bien. So, j'ai changé le plan un peu avec le deuxième mi-temps. Je dis aussi, c'est possible et tous les possibilités, il arrive là, tu scores un but. Il peut un peu. Le match, tu veux, 2-2. Je pense, comme tous les matchs, le jeu Jetmada le premier mi-temps et le jeu de nous. Je pense égalité, c'est la vérité à ce moment. Nitatuleska kely anay tamin'ny fizara-taona voalohany zany dia somary nisy fahatarana kely zay vao tena tafiditra tao anaty match dia niezaka nanamboatra deuxième mi-temps zay nanana toe-tsaina hoe tsy misy mivoaka resy farafaratsiny hoe sahala dia ny fitahinan-Andriamanitra dia iny fokatra tsy tao. Manao ny fanomanana ny troisième journée. Fuso Junior efa ela dia efa tamin'ny championnat androany dia efa nanomana ny championnat de Madagascar vonona tsany zay amin'ny fahafapohan'ny vahoaka malagasy so ny vahoaka ny mahajanga izay mpanao anay. Ny lesaka tamin'iny ngamba hita hoe sahirakirana kely any zay satria na misy rouge ray taminay misy faute bêtement nataon'ny latéral droite dia iny tena nanahirana anay satria tsy ampy ray zay teo amin'ny fizarana faharoa iny. Anahoana ny fanomanana ny lalao manaraka? Tena eo am-panomanana mihitsy tena miezaka manao zay rehetra ny entraîneur sy ny staff ary ny dirigeant sy ny président anay miezaka hoe tady vokatra mihitsy amin'ny saison.